dia raha laza voninahitra natolotsika ho an'ilay pahary, ilay Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo tena diantsika. Iresadresaka indray ry havako ny amin'ny mpivady. Tena tia ny Tompo ny mpivady iaina ny fitiavana mamy. Dia aoka hiasany fanahy ao anatin'ny mpivady tsirairay avy izay maheno an'ity, dia handray tokoa izay tandrify hampianatra izay tia ny Tompo ao anatin'izany, ka tena hoe ho fanasitranana, ahita fiainana ny ao anatin'ity audio momba ny fanambadiana ity. Andeharany andeha resantsika arany momba n'izany, dia raisitsika mifototra foana amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia raisitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis toko faharoa. Genesis toko faharoa andininy valo ambin'ny folo izay mivaky toy izao. Raha mba sitrakareo dia mba raiso mihitsy ny Baiboly dia mahara mamaky miaraka amiko, fa tena fanasitranana ny tenin'Andriamanitra ry havako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irera lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Amen. Misy eo amin'ilay sahaza misy hoe by kely raha mitovy ny Baibolintsika indraindray koa tsy voatery hoe lettre by ohatr'izany fa mety hoe 1, 2 fa ny anaro izany by kely dia misy ronvoakely etsy ambany dia hoe mpanampitandrify. Raha averintsika vakiana izany hoe tenin'Andriamanitra dia solotsika hoe mpanampitandrify ilay eo amin'ilay misy by kely dia izao. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irera lehilahy dia hanaovako vady mpanampitandrify ho azy izy. Inona izany no lesona voalohany ry havako malalako. Io vaditsika io izany dia mpanampitandrify nomen'Andriamanitra antsika. Izay lesona voalohany velaberarintsika rehefa aveo ny vaditsika dia mpanampitandrify nomen'Andriamanitra ho antsika. Lesona faharoa indray izay hitantsika ato amin'ity toko faharoa ity ihany fa eo amin'ny andininy 420 izay mivaky toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana ny vadiny ary dia ho nofoira ihany ireo. Ny mpivady izany dia mpiombonaina ny mpivady. Lesona faharoa izay. Lesona fahatelo indray dia ndaontsika ho ary amin'ny tenin'ny Jesosy mivantana ny vakiantsika. Jaona toko 5:10 andiny 7:10. Aleo hiteny Jesosy aleo hiteny ahoana indray izany. Ahoana indray izany ity Jaona ity manko momba ny fitiavana dia ny fanambadiana inona ny tena fototra ry havako dia ny fitiavana. Izay ny fiatombohan'ny rehetrarehetra. Fitiavana na tonga nahita ny vadinao dia tonga dia mahafinaritra anahy re izany olona izany dia avy eo efa niaraka teny dia nahafinaritra anao avokoa ny amin'ny manontolo dia nivadianao izy. Marina ve izany sa diso? Tena izany dia andao velomina indray izay fitiavana voalohany izay. Ndao ary Jaona 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Dia apitsika kely eo amafisika kely eo Jaona toko 1:11. Jaona 10:11 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Inona ny lesona fahatelo. Ndaontsika ity amin'ny fitiavan'ny Tompo. Andao isika ity ny vaditsika amin'ny fitiavan'ny Tompo. Lesona telo izany izay dia ndao velabelarintsika tsirairay avy. Lesona voalohany teo dia ny hoe mpanampitandrify ny vaditsika. Tena marina izany ry havako malalako. Rehefa ny tena matetika izao rehefa
marary sika na ny vadintsika. Izany voalohany indrindra mikarakara antsika. Ka tsy ny vadintsika tena izay mihitsy. Ary izy no tena ihany koa izarantsika izay tena ao anatsika rehetrarehetra. Marary ny aintsika dia tena marary ohatr'izao. Marina ve izany sa diso? Mety misy manontany ny olona hoe sava ve, salama tsara ve? Dia indraindray tsika mbola hoe salama tsara ka na dia tsy salama izao ary. Eny tsy voatery ambara amin'ny olona rehetra koa moa ny izay mahazo antsika rehetra. Fa vadintsika io nefany io ny ilazantsika ny zavatra rehetra. Ary io ihany koa no miara-mitondra amintsika akaiky indrindra ny entantsika rehetrarehetra. Noho izany ry havako malala, mpanampy antsika io. Ary ekipa iray ny mpivady. Dia raha ohatra ka ao anatina ekipa anankiray tsy mifanaraka fa miady, dia mba manahoana re? Tsisy zavatra manjary any e? Tsisy zavatra mandeha amin'ny loniny. Fa rehefa tena hoe mifampikaondo kosa ny ekipa anankiray, tena mahomby any e? Raisitsika izany tokatrantsika toy ny hoe ekipa inona re izany ny hoe anankiroa ny disipline tsy haiko tsara fa tsy maninona e. Raisitsika fotsiny hoe ekipina foot, mpanao foot izany dia ny mpivady izany ekipa anankiray dia Andriamanitra ny coach. Rehefa mifanaraka tsara, mifampipasy baolina tsara, dia ahoana? Mahomby dia mihaino tsara ny tenin'ilay coach, mahomby Fa raha raisitsika hoe tsy mifanaraka mihitsy, fikiriny anankiray ny baolina fa tsy te hipasy izy ohatra, dia inona ny hafarany? Tsisy zavatra mahomby. Inona no tiany Tompo tenena ao anatin'izany Nda ho atsahatra ny adiady, nda ho atsahatra ny tsy fankatiavana, ny tsy fizarana. Ekeko tokoa, tena ekeko misy fotoana hoe misy zavatra mandreraka, kanefa rehefa ataonao an-tsainao hoe io vadiko io nge ka natao hifanampy amiko e, dia io vadiko io nge ka raha hiadivako tsy misy zavatra mandroso izany, satria efa natao mifanampy izay, efa natao ekipa iray izahay. Dia aoka tsika ry havako tena hoe ny hevitra ampiadiana, feno fandeferana ny fo, mangatahany Tompo, dia tena mifanampy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Any izay ny lesona voalohany. Lesona faharoa ry havako teny hoe ary nofira ihany izy roa. Mahafinaritra be mihitsy io teny io, ary mampiavaka ny olona fifandraisan'ny olona amin'ny hafa amin'ny fifandraisan'ny mpivady. Ny mpivady ihany ny atao hoe nofira ihany, izy roa ary izay no mahatonga ny Tompo saharotony amin'ny resaka hoe fijangajangana. Raha mijery eo amin'ny baiboly ao isika ry havako, dia inona ihany ozy ny Tompo ny tena hoe fahotana miantra amin'ny tena, dia ny fijangajangana. Satria rehefa miray ianao mivady dia nasa nofira ihany, dia raha miray amin'ny hafa dia nofira amin'ny olona be dia be ve izany? Tsy ry havako tsy ry havako fototry ny olona mpivady matetika anie dia izany tsy tsapantsika ry havako malala fa teri-dratsiny devily sy ny satana ny fijangajangana ary fototra mampijaly, fampijaliana izany. Fa ahoana ozy ny Tompo amin'ny ohabolana, miravoravo ny vadiny faty tanoranao, dia raha vavy mate ho tia io, tena ao ny hitain'ny Tompo, ao ny loharanao, ao ny hitain'ny Tompo anao, anambina ny Tompo anao. Dia fitoerana amin'ny vadinao irery io, miombonaina, miombo-po, miombona ny zavatra rehetrarehetra, tena mamy anie izany ry havako
aza iombonana mihafa. Ny tompo